Alleloia! Idiran'i Jehovah amin'ny foko rehetra ao, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay atsarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny anina ny matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fahekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy, masina sy matahotra ny anarany. Saly miarabantsika rehetra indray tratry indray izao sabata maraina izao. Manasa anao manasa antsika, manasa ny ankizy rehetrarehetra maneran-tany mba hijery sy hanaraka izao fanimpom-pivavahana izao. Ao anatin'izany fotoana izany dia ahitantsika vavaka, fijoroana, fotoana ho an'ny ankizy, ary indrindra sakafom-panahy avy amin'Andriamanitra izay horenesintsika amin'ny alalan'ny mpanompony. Koa noho izany dia manasa antsika rehetra amin'ity maraina ity hanaraka ka hatramin'ny farany, fa tsisy hiala eto isika raha tsy mahazo izay sakafom-panahy sahaza antsika tsirairay avy. Manarafinaritra ary tompoko! Jesosy no asandratrò, fa izy no mpanavotro, ny tanany manafaka, ny aiky ho tao anavaka, ny rafiky ho ketraka, izaho afakenatra, fa manana ny tompoko, zay mandako sy aroko, rifoko o ankalaza Jesosy ilay mpamonjina. Ny tsiro ny fiainana ananako sady re, fa efa miantanana rehefa monjena lehibe, ny rano nainazoko, ny mofo nainaniko, sakafo matanjaka, mamelona ny reraka, rifoko o ankalaza Jesosy ilay mpamonjina. Araiky vavaka asika tompo, misaotra anao zahay raha io no ity fotoana sarobidy natolotra ho anay ity indray. Dia rainay ianao fa ianao no nahatoy izao anay, ianao ilay mpahary biay ary nanolotra ny zanakao ilay toka namonjena sy hanafahana anay. Sambatra izahay manana anao, hery fiarovana sy fialofana azo antoka indrindra amin'ny zavatra sarotra izao. Manasa anao ary izay mba hanatrika izao fotoana izao, hamelomelona anay indray, ka ny voninahitra ho rery ihany no afaka hisandratra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany vavaka izany. Amen.
Zao dia tonga indray isika eo amin'ny fotoanany fanatitra sy ny ampafolony ka araka ny efa nanentanana antsika dia manainga antsika indray ny tokantrano any mba hanatanteraka izany ary rehefa vita izany dia hisy vavaka izay organisintsika nefa ao anatin'izany fanatanterantsika fanatitra sy ampafolony izany dia andreo feokira isika mandritra an'izany fotoana izany ka manasana ao ary. Retuizahay panumpuna ritumputi niansuni fanaceana Tompo, misatra anao izay no ny fitahiana omenao anay isan'andro. Raiso fanatitra ankasitranao izao fotoana izao. Raiso Tompo ny fiderana atolotrainao, asandratra ianao. Ary tsy ny vola ihany Tompo no atolotray fa ny fo sy ny fanahinay, ny tenanay manokana ho fanatitra ankasitranao, anompo anao, ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Bonjour tout le monde et bon tabac. Aujourd'hui, j'aimerais appeler tous les enfants à venir écouter ce petit moment que nous allons partager avec Noah. Bonjour Noah. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions. Dis-moi Noah, on m'a dit que tu priais tous les jours. Oui. Et pour qui est-ce que tu pries? Pour les personnels soignants et pour tout le monde dans la vie. Et pourquoi d'autre? Pour les gens malades et les personnels soignants. Ok. Et est-ce que tu apprends les histoires de la Bible? Oui. Et qu'est-ce qui t'apprend ces histoires? J'apprends que Dieu nous a créés, que Dieu a fait tous les trucs du monde.
C'est qui t'apprend ces histoires? C'est maman ou tu regardes des vidéos? Je regarde des vidéos avec maman. Et est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la dernière histoire que tu as appris? L'histoire que Pierre et Jean n'ont pas eu de poisson au début et après ils ont eu des milliers. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes dans ces histoires? Quand Jésus a détourné oui. Et quand ils ont attrapé plein de poissons. Ok. Noah, on m'a dit que tu apprenais la Bible avec tes parents. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Oui. Alors, quand est-ce que tu apprends la Bible avec tes parents? Pendant c'est le sabbat. Et le soir. Ok. Et dis-moi Noah, qu'est-ce que tu as aimé pendant ce confinement? C'est quand moi et Diantin on a joué au foot dehors et quand il y avait le tonnerre un jour. Et est-ce que tu as un petit mot pour les enfants qui nous regardent? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je voulais dire, écoutez bien Jésus de tout votre cœur. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon sabbat. Bon sabbat. Faly miarahaba antsika rehetra tonga tsy tapaka manaraka izao fandarana izao. Faly miarahaba antsika ihany koa izay voalohany no anatrehantsika izany fandarana izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'ny tompony hitoetra amintsika mandrakariva. Isaorana ihany koa ireo namana izay mizara izany fandarana izany na amin'ny alalan'ny Facebook izany na amin'ny alalan'ny YouTube. Ary marihana fa androany dia hanana tenin'ny soratra masina maromaro isika ka dia ho hitantsika ao amin'ny description YouTube zany izany teny izany ka dia aposihana mandrakarivantsika hanaraka izany fandarana izany ary izara zany amin'ny namana. Ny teny izay hozaraintsika androany dia momba ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fomba telo ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia ny vavaka izany ny fandiniana ny teny soratra masina ary ny fanaova-tsoa tarihin'ny fanahy masina. Ka no resantsika androany amin'ny fomba manokana dia ny momba ny vavaka. Andriamanitra dia tia miresaka amintsika. Andriamanitra dia tia mizara antsika, tia miaino antsika. Jesosy Kristy dia ny fomba fiainany dia niaraka tamin'Andriamanitra. Vao mankiran-dratsy ny andro dia efa lasa izy nandeha nivavaka. Mandritry ny alina manontolo dia mivavaka izy. Ary isaky ny fiainany mandavanandro isan'andro tsy tapaka izy dia miresaka ary miaraka amin'Andriamanitra iray. Dia toy izay ihany koa no zavatra angatahany amintsika satria fiadanana izany miaraka amin'Andriamanitra izany, fahasoavana izany miaraka amin'Andriamanitra izany. Ka vakintsika teny vitsivitsy fampahirezana avy amin'ny tenin'ny soratra masina momba izany vavaka izany. Ny voalohany indrindra dia zavatra fampianarana na hoe anatra nataon'ny apôstôly Paoly amin'ny Timoty. Dia izao ny zavatra teneniny, koa manaratra ao izy voalohany indrindra mba hatao izay fangatahana, fivavahana, finoana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'ny rehetra manana fahefana mba hiainantsika miadana sy mandro fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahomatinana rehetra. Dia hoy koa izy raha ohatra ka hiatrika ny ady amin'izao fiainana izao dia hoy izy hoe ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy.
amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izay amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Dia hoy koa izy raha ohatra ka hiatrika izao fiainana izao tsika mandra-patapitra izao tontolo izao, dia hoy izy ao amin'ny Tesalonianina voalohany hoe mivavaha ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny sitrak'Andriamanitra, ny fanirian'Andriamanitra lehibe indrindra dia ny vavahantsika voalohany indrindra, ny vavahantsika mandrakariva ary ny vavahantsika tsy mitsahatra. Mety hoe efa nanandrana izany ianao na mbola vao hanandrana izany, nefa koa mety hoe efa nivavaka ihany niaraka tamin'Andriamanitra nefa ohatrany misalasala ankehitriny satria ohatrany tsy miaino Andriamanitra, ohatrany tsy mamaly vavaka izy, ohatrany nangataka ihany nefa ohatrany tsy mahita valiny. Dia izany teny izany ankehitriny dia tenen'Andriamanitra manao hoe matoki fa mamaly vavaka izy. Izao ny tenin'ilay tsy toa, tenin'ilay tsy miovy, tenin'ilay matoky dia Jesosy Kristy izany. Ao amin'ny Jaona 2:20 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny iray dia omeny anareo izany amin'ny anarako. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona ianareo tamin'ny anarako, mangatà dia ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Mangatà hoy izy dia ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Dia ao amin'ny Marka 2:20 dia izao no teneny manana finoana an'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjeraha ny an-dranomasina ka tsy hianahana ao am-pony fa ino fa ho tonga izany zavatra lazainy dia ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo marina na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Eny ry havana, ilay mahatoky Jesosy Kristy izay miaraka amintsika mandrakariva, izy no mametoky fa mamaly vavaka, izy mametoky fa raha misy angatahantsika amin'ny anarany dia ho tonga izany, izy miteny fa raha misy angatahantsika amin'ny finoana dia tanteraka izany. Ka izay no jerentsika eto hoe inavy tokoa moa izany ny fipetra mba azontsika valim-bavaka. Voalohany indrindra ry havana dia ny mangataka. Ohatrany hoe tsotra ihany izany fa raha hoy ny teny soratra masina hoe mangatà dia omena ianareo. Mangatà dia omena ianareo. Tsotra ihany izany, mangataka tahaka ny zaza. Dia mandeha izay tao anatin'ny groupe de maison dia miara-mivavaka dia nisy rehefa tenena izany ny antom-bavaka isan-karazany dia misy antom-bavaka anankiray momba ny hoe fanasitranana. Dia nisy nresaka hoe afaka mivavaka ve ho an'ny tonton anay fa voan'ny cancer izy. Dia rehefa nizotra raha tamin'ny mivavaka dia miresaka manao hoe Andriamanitra raha sitrako dia sitrano izy. Mety ho sarotra izany fa ny fanirianay dia mba hangatanay aminao dia sitrano izy. Fa rehefa tonga ny anjaran'ity tovolahy ity, mbola tanora dia tanora izy tamin'izay, rehefa nangataka izy dia tonga dia nitsotra tamin'Andriamanitra izy manao hoe Andriamanitra sitrano ny tontonako, sitrano avao ny cancerany. Herinandro taorianan'izay rehefa tafaresaka izay, rehefa nivory indray dia nijoro vavolombelona zareo fa rehefa natao ny diagnostika vaovao dia tsy nisy cancer intsony ity tonton ity. Tsika olon-dehibe rehefa mivavaka dia indraindray misalasala manontany hoe ho tanteran'Andriamanitra tokoa ve izany? Fa Andriamanitra miaino ny vavaka ary ny ankizy tsy misalasala fa tonga dia mangataka, tonga dia miteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra raha sitrako dia ataovy sitrano ty tonton ty dia tanteran'Andriamanitra ilay izy. Ny fepetra faharoa momba ny vavaka dia ny mangataka amin'ny finoana. Eny tokoa ilaina ny mangataka amin'ny finoana. Ilaintsika ny hoe
mangataka hoe ho tanteraka izany. Misy teny reto vakiako ao amin'ny Jakoba voalohany, hoy izy hoe nefa aoka ozy izy angataka amin'ny finoana izy ka tsy hianahana akory, fa izay mianahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka topatopany, fa aoka tsy hanapo handray zavatra mitopo izany olona izany. Raha ohatra isika ka mangataka ka mieritreritra sahady hoe mangataka ihany afa mety tsy azo, dia tsisy ninona mety ho tanteraka izany. Na mangataka ihany koa tsika ka manao hoe tsy ho possible zany fa fomba fotsiny dia mivavaka dia mety tsy ho tanteraka koa zany. Ny zavatra ilain'Andriamanitra amintsika dia mino tanteraka fa ho tanteraka izany. Raha mino tsy mihanahana, raha mino tsy misalasala dia ho tanteraka izany. Fa zao koa ny tenenin' Jesosy Kristy ao amin'ny Marka 1:1 efa nivakiantsika teo ihany izy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Raha ny tena izy ny dikateny ny tena izy dia ny hoe manana ny finoana Andriamanitra. Ka na inona tononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia minoa izy fa efa nandray anareo dia ho azonareo zany. Zany hoe mangataka isika dia mbola tsy azo akory ilay izy fa efa inoana hoe voaray zany dia ho azonareo izy. Ny zavatra tiany tenenina eto dia anankiroa. Ny voalohany indrindra dia zao, ny finoana dia ilay fanekena fa ny zavatra mbola tsy hita dia efa azo sahady. Ny zavatra mbola tsy ety ampelantanana dia efa nomen'Andriamanitra sahady. Mino isika fa voavonjy, na mbola tsy tsapa, na mbola tsy hita eo ara hoe iny fa voavonjy tokoa dia mino fa efa nivonjen'Andriamanitra. Mangataka isika manao hoe avelan'Andriamanitra ny fahotana. Mbola tsy hitantsika akory ny famelana, mbola tsy tsapa tanana akory ny famelana dia efa raisina sahady hoe navelan'Andriamanitra dia voavely isika. Mangataka isika omen'Andriamanitra ny fanahy masina. Mety hoe tsisy fahagagana miseho hoe misy hoe miororo amin'ny tany, fa mangataka isika amin'ny finoana ary matoky satria Andriamanitra nametraka mpanantenana hoe omen'Andriamanitra zany fanahy masina zany ho an'izay mangataka anazy dia mino sy matoky isika fa omen'Andriamanitra zany fanahy masina zany sahady dia omen'Andriamanitra zany. Eny fa na dia tsy hita maso akory ary ny valim-bavaka dia efa inona fa efa nandray izany isika, dia efa miaina amin'izay nandray izany isika dia ho voavela ho tonga amintsika izany valim-bavaka izany. Ny zavatra faharoa teneniny eto dia ny hoe finoan'Andriamanitra. Tsy atsika ilay finoana fa an'Andriamanitra, fa omen'Andriamanitra atsika. Tsy hoe finoana an'Andriamanitra hoe matoky an'Andriamanitra na mino an'Andriamanitra ihany, fa ny finoan'Andriamanitra mihitsy. Ny tenitenena amin'ny finoan'Andriamanitra eto dia zao, Andriamanitra ilay matoky, Andriamanitra ilay tsy miova, Andriamanitra ilay miaraka mandrakariva. Ny finoana azy dia zao hoe fiarahana tsy misaraka, fiarahana amin'ny fahatokina, fiarahana amin'ny fanekena tanteraka tsy miova mihitsy. Dia Andriamanitra tahaka izay. Ka ny iriny amintsika zany dia nananantsika an'izay finoan'Andriamanitra izay. Zao no tenin'ny soratra masina any amin'ny Apokalipsy, fa toy izao izy ny faharetan'ny olona masina teo ireo izay mitazona ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy Kristy. Misy dikateny sasany miteneny finoana an'i Jesosy Kristy, fa ny tena izy dia ny finoana an'i Jesosy Kristy, finoan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay natoky hatramin'ny farany, izay nanaiky hatramin'ny farany ka nanaiky nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo-fijaliana. Dia izay finoan'i Jesosy Kristy izay koa sy finoan'Andriamanitra izay no angatahany apetrany amintsika raha toa-tsika mivavaka ka mangataka hoe meo izao zavatra zao Andriamanitra. Fipetra fahatelo izay asehony amintsika eto dia ny fiainana sy ny fangatahana miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana tokoa moa ny hoe mangataka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zao no tenin'ny Jakoba 2:7 mangataka ianareo hoy izy nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka, mba ho laninareo amin'ny filanareo. Zany hoe mangataka zavatra amin'Andriamanitra tsika
mba ho ifalian'ny tenantsika fotsiny araky ny fifaliantsika fotsiny fa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra fa io izy hoe ao amin'ny jaona toko 4:7 ny 7:7 sy 4:7 ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko ianareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Ny tiany Jesosy teneniny dia zao mba hahafantarantsika fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fangatantsika dia hoy izy hoe ataovy amin'ny anarako tahaka ny Jesosy mihitsy ny mangataka. Raha misy zavatra angatantsika dia ohatrany hoe Jesosy no mangataka. Raha misy zavatra angatantsika koa dia hoy izy hoe mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Zany hoe raha angatantsika ilay izy dia ho hankalazana ny ray. Dia misy teny koa ao Jaona voalohany toko 5:4 manao ity zao hoe ary izao no fahasahinana anantsika ao anatreny raha mangataka zavatra araky ny sitrapony isika dia miaino atsika izy. Zany hoe ny sitrak'Andriamanitra zany dia amin'ny fangatantsika dia mifanaraka amin'ny sitrapony amin'ny anarany ary ankalazana ny anaran'Andriamanitra. Dia mandeha nareo hoe misy lehilahy mangataka hoe mba omeo vady Andriamanitra fa le vady angatahany ty izy mangataka vady ty en fait te hisaraka amin'ny vadiny izy ary te hanana vady hafa. Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany satria ny sitrapon'Andriamanitra dia nitoerantsika amin'ny vadintsika. Misy indray mangataka manao hoe Andriamanitra meo andry vehivavy ry nefa iny vehivavy iny efa vadin'olon-kafa. Fomba ahoana ny hanomezan'Andriamanitra zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Mangataka tsika amin'Andriamanitra hoe omeo harena be Andriamanitra, omeo vola be fa leo amin'ity fahasahiranana ty fa omeo vola be. Fomba ahoana no angatantsika amin'Andriamanitra zavatra tsy mifanaraka amintsika raha ohatra ka tsy sitrak'Andriamanitra ilay izy tsy hoe kory ny vola be ny sitrak'Andriamanitra fa raha fantatr'Andriamanitra fa tsy mahasoa antsika manana vola be dia tsy omena antsika zany. Firifiry ny olona malahelo no mijaly nahazo vola be tamin'ny loto dia avy eo lasa mahantra be satria tsy hainy nampiasa zany. Ny sitrak'Andriamanitra dia ny manome zavatra izay fantany fa mahasoa antsika. Mangataka isika omeo an'ity asa ty Andriamanitra fa io no tena azoko vola be, io no tena azoko asa be amelomako ny vady aman-janako fa ampy azy zay ny fahatrana. Nefa io asa io tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety hoe asa mety hoe mivarotra toka ilay izy na asa hoe mivarotra rongony ilay izy na zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana tsy omen'Andriamanitra antsika zany satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia zavatra teneniny dia hoy izy hoe raha ohatra isika ka mangataka zavatra araka ny sitrapony dia miaino antsika izy. Ry havana zahao hoe ny vavaka izay apetraka ao ve mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fipetra fahatelo miaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay ihany dia ny hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny voalohany amin'izay dia ny hoe mamela heloka. Magaga fa rehefa mampianatra Jesosy hoe ahoana ny fomba fivavahana dia miaraka foana amin'ny resaka famelan-keloka izany. Rehefa fantatritsika tsara ny vavaka nampianaran'ny Tompo dia hoy izy hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay, na hoy izy hoe mamela ny helokay fa izahay mamela ny heloky ny namanay. Dia rehefa hita izy atao amin'ny Marka toko 1:12 dia hoy izy hoe raha mitsangana amin'ny vavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamela ny helony mba havelana ny ray koa izay any an-danitra kosa ny helokareo. Mangataka tsika matetika manao hoe Tompo avelao ny helokay. Fantatritsika efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy mba hamela ny helokontsika. Fantatritsika fa sitrapon'Andriamanitra ny mamela ny helokontsika. Ny dikan'izay dia zao rehefa mangataka tsika hoe avelao Tompo ny heloko dia mino isika fa avelan'Andriamanitra zany. Ka tsy tokony atahotra intsontsika na hivesatra ny ota intsony manao hoe ianao ve Andriamanitra mamela ny heloko, mamela ny helotsika Andriamanitra. Saingy
ny sitrak'Andriamanitra dia ny amelantsika koa ny heloko ny namantsika. Ny tonombavaka tokony ho ataontsika zany dia zao hoe mamela ny helokay satria izahay mamela ny helokay. Raha ohatra tsika tsy manana heriny amela ny heloko ny hafa dia tokony hangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra meo hery aho, meo ny fitiavanao a mba ahafahako koa mamela ny heloko ny namako, mamela ny alahelo ao tompoko ato nataon'ny namako, nataon'ny hafa tamiko, nataon'ny olona tany aloha tany amiko. Dia Andriamanitra mamela antsika. Ny toetra koa izay tian'Andriamanitra nanantsika dia ny fanaovana ny mety sy ny tsara ao amin'ny tokantrano. Toy izao ny vaky teny eo amin'ny Petera voalohany, hoy izy hoe ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Dia rehefa lavidavitra izy dia miteny hoe ary toy izany koa ianareo lehilahy miara mitoetra amin'ny vadinareo araka ny marina, manaja ny vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana. Fa nahoana hoy izy a mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Tsy amin'ny lehilahy ihany ny teny eto fa amin'ny vehivavy ihany koa, amin'ny zanaka ihany koa, amin'ny mpiarabelona rehetrarehetra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia zao hoe ny sitrak'Andriamanitra dia ny hananantsika ny fiainana miadana ao amin'ny tokantrano, fiainana feno fitiavana ao amin'ny tokantrano. Fa raha ohatra ka raha ohatra hoe miaditsika ao tokantrano na mifampibedibedy na mifampikitakita na miteny mafy na miteny marary, fomba ahoana no ahafahan'Andriamanitra mamala ny vavantsika? Ny sitrak'Andriamanitra zany dia zao hoe sitrany hoe amboaritsika ny fomba fiainantsika, amboaritsika ny tenitsika mba hifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay. Dia tsy voasakana ny fivavahantsika. Dia ny fepetra farany amin'izay fomba fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay dia fiainana tsy manota na tsy manota intsony. Zao no tenin'ny mpaminany Isaia toko fa 7:15 sy ny 2. Indro ny tanan Jehova hoy izy tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovina fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Ny helokareo sy ny fahotanareo no mahatonga nareo hisaraka amin'Andriamanitra ka tsy maheno azy. Ty teny ty dia mampatsiahy ahy ny tantaran'ilay zanak'Adala. Ty zanak'Adala ty dia fantatritsika tsara fa niaraka tamin'ny rainy izy ary dia avy eo izy niteny tamin'ny rainy manao hoe omeo any fananana rehetra fa andeha any lavitra any fa leo aho miaraka aminao eto. Rehefa lasa tany lavitra tany izy dia natakalo ny vola ny fananana nomeny ty ray ty, dia avy eo nilaniny tamin'ny fiainana isan-karazany zany vola zany. Dia hifantatritsika tsara ny tantarany fa rehefa tonga tany izy tany izy vao nalahelo hoe ay ve ohatran'izao ny fiainana ty fa fantrana satria lany daholo ny volany rehetrarehetra. Dia teo izy vao natsiaro hoe raha ohatra miaraka amin'ny raiko aho izy dia tsy mijaly tahaka izao. Dia teo izy vao nitaraina nanao hoe raha mba te ho avy any hiverina any amin'ny raiko aho dia iny izy niverina tao amin'ny rainy. Dia rehefa niverina tao amin'ny rainy izy dia niraisina rainy tamin'ny fitiavana taony teraka, tsy nisy latsana inona. Dia toy izay ry havana ny tian'Andriamanitra amintsika. Rehefa lavitra an'Andriamanitra isika dia tsy afaka ny manao inona amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Za mahatoky fa mahare ihany izy ny vavantsika fa tsy manana fahefana izy satria tsy manaiky isika mamelana azy hanelanelana amin'ny fiainantsika. Ny sitrapon'Andriamanitra zany dia
tsy ialantsika aminy satria toy izay ny fahotana. Ny fahotana dia lavitra an'Andriamanitra, fahotana dia tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahotana dia tsy manaiky an'Andriamanitra hitoetra miaraka amintsika. Ka ankehitriny dia manasa antsika Andriamanitra ny hiverena antsika indray ao aminy. Manasa antsika Andriamanitra ny hiaiky fampanota ihany tokoa isika ary tsy hijanona amin'izany fahotana izany intsony. Eny ry havana, ny sitrak'Andriamanitra dia tsy ny hahavery antsika, ny sitrak'Andriamanitra dia tsy ny hahafatesa antsika, fa ny sitrak'Andriamanitra dia ny hovahantsika fo hanaraka anazy, ary ny sitrak'Andriamanitra dia ny toerantsika aminy ao amin'izany fiainana miaraka amin'izany. Hamarana antsika izao afatra izao dia misy tantara vitsivitsy izay tiako zaraina aminareo mba ampahirezana anareo hanana izany fiainam-bavaka miaraka amin'Andriamanitra izany. Ka ny voalohany amin'izany tantara izany dia ny tantaran'ity Georges Muller ity. Georges Muller dia fantatra amin'ny asa soa nataony indrindra ho an'ny zazakamboty, fa niavaka amin'ny fomba manokana izy tamin'ny fiainam-bavaka. Olona tena hoe mahatoky an'Andriamanitra ary nanao fanaikena izy fa tsy hangataka inona amin'olona, tsy hangataka fanampiana na vola amina olona, fa ny zavatra rehetrarehetra izay ilainy dia nangatahany tamin'Andriamanitra. Ary rehefa vakina izany tantarana izany dia miseho manao hoe rehefa misy zavatra ny ilaina nangatahany tamin'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy namela anazy mihitsy. Mety hoe nandalo tamin'ny fahasahiranany, tamin'ny fanotrana tanteraka izy ary indraindray somary efa apotomoto izay vao tonga ny valim-bavaka, fa Andriamanitra tsy nanary anazy mihitsy. Fampahirezana be mihitsy ny famakiana ity tantaran'i Georges Muller ity, fa ny zavatra manokana tiako asongadina dia nivavaka izy nandritra ny taona maro ho an'ny namany anankidimy. Namany tsy nino an'Andriamanitra ireo namandreo, ary ny zavatra nisoatany dia nandritra ny 9 taona izy, nandritra ny 9 taona izy nivavaka tsy tapaka isan'andro an'izy ireo. Taona sy tapany taoriana nanomboany vavana dia niova fo ny namany anankiray. Dia nisaotra an'Andriamanitra izy ho an'iny namany iny ary mbola nivavaka ho an'ilay namany anankefatra. 5 taona taty aoriana izay vao nisy namany anankiray hafa niova fo. 1 taona taty aoriana namany anankiray hafa izay vao niova fo. Dia nanohy nivavaka mandrakariva izy, nisaotra ho an'ireo anankitelo ireo ary nanohy ho an'ny hafa. 30 taona taty aoriana izy nanoratra fa mbola nanohy nivavaka ho an'ireo namandreo. Ny anankiroa mbola tsy niova fo, dia mbola nanohy nivavaka izy mandra-patapitra ny ainy. Nisy olona nanoratra ny tantarany taty aoriana hoe 17 taona taorianan'izay izy mbola nanohy nivavaka tsy tapaka ho an'ilay 2 farany, sady nisaotra an'Andriamanitra ho an'ilay 3. Dia ny anankiray tamin'ireo niova fo taorianany nahafatesany. Ry havana, Andriamanitra mahafantatra, Andriamanitra miaino ny vavakantsika. Indraindray mananteny isika hoe io enio dia ho valian'Andriamanitra, fa indraindray mila fotoana maharitra izany, ka ny fanirian'Andriamanitra dia ny vavahantsika hatramin'ny voalohany ary mandrakariva ary tsy mitsahatra. Misy tantaran'olona anankiray ihany koa izay olona tena akasitrahako manokana amin'ny fiainam-bavaka ihany koa, ary raha azonareo ny mamaky an'ity boky ity dia ataovy izany hoe Réponse extraordinaire à la prière an'i Roger Morneau. Ity olona ity koa dia olona tahaka ntsika tsirairay avy commercial ny asany, fa niaina tamin'ny fivavahana mandrakariva izy, ary ato anatin'ity boky ity izy dia mizara momba ny hoe fiainana fangatana ho an'ny hafa, dia miresaka amin'Andriamanitra izy amin'ny fiainany andavanandro, dia hita tokoa ny asa an'Andriamanitra amin'izany fiainana izany. Dia ny tantara anankiray farany izay tantaraiko amintsika dia ny ato anatin'ity boky ity hoe Le plus grand besoin des adventistes. Ny mpanoratra amin'izany boky izany dia mitantara ny tantarana pasteur anankiray vao taona vitsivitsy izay tsy ela akory tany Romania. Pasteur hoe Pavel ny asany. Nitahian'Andriamanitra izany pasteur izany tamin'ny asany ary tamin'ny asa fitoriana izay nataony ary ny roborobo ny fiangonany. Nanana tetika asa zareo hanao asa fitoriana tao amin'ny tanàna anankiray.
roa herinandro talohany nahatongavan'io asa fitoriana io dia nirendoza mpiarakodia izy. Teny an-dalana izy teo amin'ny autoroute raha nizotra Soamantsara dia tampotampoka avy any nisy tovolahy nivoaka tsy fantatra na avy aiza na avy aiza nivoaka ary tonga dia nandalo teo anoloany voadona ny valahany nipitika ilay tovolahy dia niakatra teo voadona teo amin'ny tomobila fandroany ny lohany sy ny sorony dia ratra be rehefa nentina aingana tany amin'ny hôpitaly izy mba hovonjena dia hita fa nisy maro tamin'ny tenany no tapaka na ny ratsany zany ny ratsambatany zany na ny hazon-damosiny voa tamin'ny toerana anankiroa na ny lohany zany ka dia boba ratanteraka izy. Dia rehefa nataony radio nataony fomba rehetrarehetra melomana anazy dia tsy avitra intsony ity tovolahy ity fa dia nofonosina lamba fotsifotsy. Rehefa tonga izay zavatra nitranga izay dia nalahelo mafy sady natahotra mafy ty pasteur hoe Pavel ty hoe fomba ahoana no ahafahana miseho amin'ilay asa fitoriana, ahoana ny fomba andraisan'ny olona n'izany lozam-piarakodia zany. Eny tokoa satria ty tovolahy izay voadonany ity menemeneny anarany dia olona fantatry ny vahoaka rehetrarehetra teo amin'izany tanàna zany satria tovolahy sembana izy, sembana ny tongony sy ny tanany ary manana tsy afaka miteny ara-dalàna tsara izy fa bègue fa manao ohatran'izany izy ary tsy voalohany izy ny ampita lalana ohatran'izany tsy mitandrina fa tian'ny olona izy satria mahafinaritra ny olona teo amin'ny tanàna. Dia hoy ity pasteur ity hoe ahoana no eritreritry ny olona za izay tokony hitory ny fiainana, tokony hitory ny famonjena indray no nahatonga fahafatesana. Dia niondrika izy teo anoloany ity vata mangatsiaka dia nivavaka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitro raha sitraka ao dia ataovy mitsangana izao tovolahy zao, ataovy velona indray zao tovolahy zao. Rehefa nandalo ny dokotera nitsabo an'izany tovolahy zany dia niteny taminy hoe very ny fotsiny ny fotoananao fa efa tsisy inona azo atao intsony fa efa maty izy. Ny herin'ity pasteur Pavel ity dia nody tany an-tranony. Rehefa tonga tany an-tranony izy dia nitantara tamin'ny vady ny zavatra nitranga. Dia nomen'Andriamanitra hery izy mivady hoe hivavaka ho an'ny menemene mba raha sitrak'Andriamanitra dia ho velominy indray. Dia nivavaka ny alina manintsitra izy nangataka tamin'Andriamanitra hoe Tompo raha sitraka ao dia avereno ny ainy ity tovolahy ity. Rehefa vita nivavaka izy mivady dia nomen'Andriamanitra fiadanam-po zareo fitoniana tanteraka anaiky izay sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Dia rehefa tonga ny maraina dia nandeha nakany amin'ny hôpitaly pasteur Pavel mba hijery ny fianakaviany menemene. Akory ny akagany rehefa tonga tao amin'ny hôpitaly izy fa indro menemene mipetraka eo ambony fandriana misakafo manodidina anazy ny dokotera sy ny fianakaviany rehetrarehetra. Dia rehefa nijery ny dokotera nijery nampitaha ny radio sy ny zavatra rehetrarehetra nijereny ny taorian'ilay accident sy ny maraina n'iny dia gaga zareo fa tsy nisy n'inona intsony nahazo an'ny Pavel ankoatra ny tapaka ny tongony sy ny tanany fa na ny avikaviny zany na ny lohany zany na ny hazon-damosiny tsy naninona intsony. Rehefa tonga ny fotoana tokony hiverenany Pavel menemene hody any an-trano dia na le izy Clémaina ary na ny tongony sy ny tanany dia nandeha tsara ary izy le miteny votsavotsa miteny ara-dalàna sitrana Soamantsara menemene ary mihoatra noho izany naverina n'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana. Tantara mahagaga tokoa zany ary mamparisika antsika hoe amin'izao fotoana iainantsika izao dia Andriamanitra mbola mamaly vavaka, Andriamanitra mbola miaino vavaka, Andriamanitra mbola manao fahagagana eny fa mihoatra ny mety izay eritreretintsika ary Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra. Mety hoe miteny ianao hoe
tsara be zany fa ny zavatra nyainako anie tsy moramora eny, ny zavatra iainako amin'izao fotoana zao tsy moramora. Eny ry havana, mety hoe tsy mamaly ny vavaka arak'izay eritreretanao anazy Andriamanitra tahaka izao amin'izao fotoana zao. Misy tantara anankiroa tiako zaraina aminao momba an'izay. Ny anankiray dia ny apôstôly Paoly. Apôstôly Paoly izay mampirisika antsika hivavaka mandrakariva, hivavaka tsy mitsahatra. Ny apôstôly Paoly dia nanao fanandramana tamin'Andriamanitra. Mitantara izy fa nisy tsilo nahazo anazy, narary azy zany, ary nitelo izy nivavaka tamin'Andriamanitra hoe tsy ho ay amiko ity Andriamanitra. Dia nivaly tenin'Andriamanitra taminy hoe ny fahasoavako no mety aminao. Indraindray tsy mamaly vavaka antsika Andriamanitra araka ny angatantsika, fa ny fahasoavany dia mitoetra amintsika mandrakariva, mitoetra amintsika eo amin'ny fahalementsika, eo amin'ny fahorintsika, dia Andriamanitra mampahery antsika. Ny faniriako dia ny anananao an'izay hery izay ao anatin'ny vavaka. Mety hoe Andriamanitra tsy manatanteraka arak'izay ilaina eo ny eo, fa mety hoe mangataka antsika izy hiandry fa misy zavatra hafa omeny antsika aoriana kely eo. Dia toy izay ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy Kristy, ka dia tsika tsara nitranga taminy. Izy ilay mampianatra hoe ninona angatanareo izy amin'ny anarako, ka inonareo zany dia ho tanteraka. Izao ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy. Rehefa ho tonga ny fotoana hanombohana anazy teo amin'ny hazofijaliana, hanamelohana anazy tamin'ny heloka izay tsy nataony akory, dia inona nitranga? Hoy izy tamin'Andriamanitra hoe rehefa nivavaka izy ny alina iny, dia nitalao tamin'Andriamanitra hoy izy hoe Aba raiko, ny zavatra rehetra hainao. Jesosy mahafantatra fa tsisy inona tsy hain'Andriamanitra, dia niteneny Aba raiko, ty hainao, ny zavatra rehetra dia hainao. Dia hoy izy esory amiko ity kapoaka ity, esory amiko ity kapoaka ity. Fantatsika tsara ny zavatra nitranga fa nandahana azy ny mpianany, namadika anazy ny anankiray, ary fantatsika fa noelohany izy, nikapohana izy, nirabrabina izy, naboridana izy, nombohana tamin'ny hazofijaliana izy, ary maty. Izany ny zavatra nahazo an'i Jesosy. Nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe mba esory amiko izany mafy izany, nitondra ny fahotaniny zanak'olombelona rehetrarehetra Jesosy Kristy. Nangataka izy hoe esory, nefa raha ny fahazoantsika anazy dia tsy nitsoahan'Andriamanitra tamin'izany. Eny ry havana, indraindray ny zavatra mitranga amintsika eo, mety hoe nahoana no avy amin'Andriamanitra ve ny fahoriana tahaka izao? Jesosy Kristy nandalo tamin'ny zavatra izay tsy eken'ny sain'ny olombelona akory, nefa nandalovany ny ekeny. Hoy izy tamin'ny Jehovah iray, tamin'ny rainy hoe nefa aoka ny sitrakao anieno atao. Engany, aoka ny tsy ny sitrapoko hozy izy no atao fa ny anao. Aoka ny tsy ny sitrapontsika no atao fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ny eritreretintsika dia mety hoe tsy handalo amin'izany zavatra izany. Petera dia niteny tamin'i Jesosy hoe tsy ahazo anao zany, fa Jesosy niteny manao hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia amin'ny fiainantsika koa misy zavatra mety hoe sarotra ny mandray zany, sarotra miasitra zany, nefa mety hoe izay ny fandalovan'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, aokantsika atoky tahaka an'i Jesosy Kristy, fa misy zavatra tsara kokoa hitranga ao, ary tahaka izay ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy. Nandalo tamin'ny fahafatesana izy, fa tsy navelan'Andriamanitra tamin'izany fahafatesana zany, fa natsangan'Andriamanitra tamin'izany fahafatesana zany. Ary izay zavatra nitranga tamin'i Jesosy izay ny fanantenantsika ankehitriny. Fa eny fa na dia handalo amin'ny fahafatesana isika, na dia tsy ho sitrana ary fa dia tsy maintsy handalo amin'ny fahafatesana, dia omen'Andriamanitra izay fanantenana izay fa Jesosy Kristy efa naharesy ny fahafatesana, ary nitsangana tamin'izany fahafatesana izany izy mba hanomezana antsika koa ny fanantenana fa hitsangana amin'ny fahafatesana isika. Ary rehefa hiverina eny amin'ny ranon'ny Jesosy Kristy dia hiaraka hanatona anazy tsika ary hiaina amin'ny fiainana mandrakizay. Eny fa na dia tsy tanteraka amin'izao fiainana izao ary ny fangatantsika, dia ho tanteraka ny fanirian'Andriamanitra satria izay ny sitrapony. Dia raha miaraka amintsika, raha mivavaka isika, raha mivavaka mandrakariva, mivavaka tsy mitsahatra, ka manana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny manaraka ny sitrapony, miaraka amin'ny fanahy masina, dia rehefa hiverina izy
dia hiaraka amin'ny mandrakizay isika. Aoka isika hivavaka ary hametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Tompo Andriamanitra eo, ndreto izahay. Fantatrao ny atiam-ponay tsirairay avy. Fantatrao ny efa nandalovanay. Fantatrao ny mety hoe fahadisom-panantenanay. Fantatrao koa Andriamanitra ny vavaka izay ataonay indraindray tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia mangataka aminao izay Andriamanitra mba ianao ny hampianatra anay, ahafantatra hoe inona ny mety tokony ho angatanay. Fantatrao koa Andriamanitra ny fiainanay mpanota, tsy te hijanona amin'izany fahotana izany satria fantatray fa mampijaly anay izany, mahatonga anay ho meloka izany. Mangataka aminao izay Andriamanitra ankehitriny mba ho fafahanao izany fahotana izany. Ary omenao hery izay hamela ihany koa ireo manodidina anay, ireo izay anananay alahelo, na ny ao an-trano izany, na ny amin'ny toeran-kafa izany, na amin'ny olona tsy hitanay intsony izany. Dia avao tanteraka Tompo, omeo hery izay hanafaka tanteraka amin'ny fahotan'ireny olona ireny. Ny fanirianay Andriamanitra dia ny hahafahanay mangataka aminao araka ny sitraponao amin'ny finoanany eny fa na dia tsy hitanay ankehitriny ary ny valim-bavaka. Mitoera aminay mandrakariva Tompo, ny fiadananao sy ny fifalianao hiaraka aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Alohan'ny sarahantsika dia misy an'ireto teny reto tiako ho tazomina. Ka eny fa na dia tsy mahay ary, na dia misalasara ary hoe izany tsy mahay mangataka, izany tsy mahay mivavaka. Dia raiso ity teny ity ao amin'ny Romana 9:9-20 ho anao. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Fanahy miaraka aminao ary mivavaka aminao. Ary ny teny anankiray dia ao amin'ny Filipianina 4:9-9 sy ny 7 dia milaza toy izao: aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifona mba ny fisaorana no entina roa manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Mandehana amin'ny fiadanana, mitoera ny fiadanana, ary ny fahasoavan'i Jehovah Andriamanitra hitoetra aminao mandrakariva teny izao, koa mandrakizay mivavaha aza mitsahatra. Amen.